Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Olona miisa raika amin'ny 30 no nidoran-dahalo velona ka maty tsy tradrano tamin'ny fokotany Anosikely ao anatin'ny komina Ambolitarakely, distrika Ankazbe. Ankoatrio, olona 3 hafa ihany koa no naratra mafy. Tsy azo ekena ny zava-misy tahaka izao hoy ny filoha-hevitry ny CFM ka nanainga ny tompon'andraikitra isan'ny tokony hampihatra ny sazy ho an'ireo nahavandozy. Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena malagasy ankehitriny ka mila fanarenana sy vahaolana matotra ao anatin'ny fotoana fohy. Miamahazo vahana ny karazana herisetra eny anivon'ny fiarahamonina ary miafara amin'ny fandrobana sy famonoan'olona. Ny andindin'izay no hitanao anatin'ny matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Dingana 3 lehibe no tsy maintsy nirotsona amin'ny fampidirana ao anatin'ny teti-bola-panjakana fohibe ny karaman'ireo mpiasa mpandraharaha eny anivon'ny oniversite. Manoloan'io, isy fahatarany ny karama ho an'ireo mpiasa ireo araka ny fanazavana. Miroborobo ankehitriny ny famokarana ny champignon na ny olatra eto an-drenivohitra, indrindra amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao, raha ny nambaran'ireo mpamboly. Champignon izay ahitana ny otrikaina protéine ary sakafo mahasolo ny hena raha ny fanazavana. Mirongatra ary mampatahotra ny maro ny variole du singe any Europe sy any Amerika Latine amin'izao fotoana izao. Tombo indray ny olona fantatra fa mitondra ny tsimikaretina ny Espagne raha vao tsy ela no nisy namoy ny ainy vokatry ny variole du singe ity. Ny andinindreo avy hatrany. Klasy topoko vafafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia olona miisa raika amin'ny 30 no nidoran-dahalo velona ka maty tsy tradrano amin'ny fokotany Anosikely ao anatin'ny komina Ambolitarakely, distrika Ankazbe. Ankoatra io, olona 3 hafa ihany koa no naratra mafy. Tsy azo ekena ny zava-misy tahaka izao hoy ny filoha-hevitry ny CFM ka nanainga ny tompona andraikitra isan'ny tokony hampihatra ny sazy ho an'ireo nahavandoza ity farany. Fanadihadiana entiny Henri Florian mialohan'ny anarantsika an'izay dia ialana tsy ny melora ohatra ka misy sary mety hanafitoiny antsika mpijery. Andeha raintsika avy hatrany. Olona miisa 130 no nampidiry ny andian-dahalo tao anatin'ny trano miisa 2 ary nodoran'izy ireo velona tao anatin'ilay trano ireto olona ireto ka maty avokoa izy rehetra. Atao amin'ny fokotany Anosikely ao anatin'ny komina Ambolitarakely, distrika ny Ankazbe omaly, tokony tamin'ny 9 maraina. Olona 3 hafa ankoatra ireo no tafatsoaka ka naratra mafy ary mbola manaraka ny fitsaboana eo anivon'ny hopitaly CHRD ao Ankazbe ao amin'izao fotoana izao. Noho ny ady tany nisy teo amin'ny fiarahamonina tany an-toerana no antony izao raha ny fanazavana. Olona nipetraka tany teo aloha ihany no voalazan'ireo mponina tao an-toerana fa nanatanteraka izao von'olona faobe izao izay voalaza fa resaka valifaty. Efa nisy ny opération nataony zone de défense et de sécurité any amin'ny toerana iny izay nataontsika hoe opération Sifa 22 ny anarany tamin'izay fotoana izay nazahona vokatra betsaka tokoa satria be dia be ny omby tafaverina ary maro ihany koa ireo dahalo voasambotra. Kanefa misy fisehon-javatra somary magaga mety misy valifatin'olona angamba valifatin'ireo dahalo ireo ao amin'ireo vahoaka izay miara mikely soroka amin'ny volan-dahy eo amin'ny ady amin'izany asan-dahalo mahery vaika zany. Ninona antony tsy azo ekena ny famonoan'olona tahaka izao hoy ny filoha-hevitry ny CFM ka nanainga ihany ny tompon'andraikitra rehetra hikarika ireo nahavandoza ary hampihatra ny sazy farak'izay enjana. Habibiana izay no azo ilazana indriny ary tena famonoan'olona miopapana.
politika io na asandalo na resaka ino resaka inona dia tsy azo ekena ary miantso ny tompondraikitra rehetra tena ikaroko azy tena navanona zany loha zany ka hapiatra ny tena sazy ataoko hoe sahazy sy farany enjana amin'ny toejavatra mampalahelo loatra sahala amin'izany dia izay no antso zany hoe mba miantso antsika rehetra ihany tsika tomponandraikitra isa-tsokajiny tsika ray amandreny eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny ary ny olona rehetra mihitsy mba halala tsara zany hoe hasy ny ain'olombelona sy ny ataony tsika hoe ny fahamendrehan'ny olombelona zany nahetsika avokoa ny raha tsy mangaiky ny tafika sy ny zandary araka ny vaovao avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena hanarandy ireo izay navandoza ireo andrasana araka izany ako ny fanadihadina tontosainy mpitandro ny filaminana mikasika ny nitranga iny fa mandalo fotoasarotra ny firenena malagasy ankehitriny ka mila fanarenana sy vahaolana matotra ao anatin'ny fotoana fohy miamahazo vahana ny karazana herisetra ny anivon'ny fiarahamonina ary miafara amin'ny fandrobana sy famonoan'olona tahaka ny nitranga tao Anosikely Anjozorobe izay nandorany dahalo olona misa 1.30 iny matoa andaditsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Miova ary miamarefo hatrany ny fihavanany samy malagasy eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ao ireo mora tezitra misafoaka tampoka tsy azo ifampiresahana ary zavatra kely dia mampifamaly sy mampiady iny ady iny avy eo no miteraka lonilony ka miafara amin'ny fampikasihan-tanana fifamonona isan-karazany iny ady iny ihany koa no andaniana volabe eny amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ary ny tena mahagaga efa tsy misy ary mitady mafy vao mahita sakafo hohanina isan'andro kanefa mahita vola anaovana tsolotra sy kolikoly raha sendraka misy ny sarotra miamahazo vana ihany koa ny karazana herisetra eny anivon'ny fiarahamonina no ny antony maro samihafa isan'izany ny fahantrana diso tafahoatra sy ny fitombony elanelana misy eo amin'ny samy mpiarabelona zary lasa fiainana andavanandro ny mponina ny sito mahery vakitrano asandahalo sy ny fanafiana mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika izay miafara amin'ny famonoana olona raha miresaka izay famonoana olona izay vao omaly tokony ho tamin'ny 4 ora maraina tao amin'ny fokotany Anosikely commune Ambolitara district Anakazobe olona misy 130 no maikilan'ny afo tao an-trano vao didiny ireo dahalo manodidina ny 30 ny trano foninan'izy ireo ka tsy afa nivoaka avy hatrany dia nitonan'ireo dahalo tao anatiny izy ireo ary trano manodidina ny 30 no kila firehitra niaraka tamin'ireo olona miisa 130 ireo fanontaniana apetraky ny maro manoloana iny tranga iny teny hoe nakaiza ny fanahy maha-olona nakaiza ny fanahy tahotra sy ny fanahy fahendrena ka mahatonga ny olona sasany havita abibinina tahaka ireny endriky ny korotana sy ny fipoahana ara-tsosialy ve izany manoloana ny fahasairanana mianjady nateraky ny krizy raha nita aloha miasimba ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona sy ny mpiarahamonina tsy misy intsony ilay hoe trano tsy misy avaratra ka izay tsy mahaleky alofana samy mandeha samy mitady ary mbola miampiny hoe samy miady indray io fomba fiteny io ankehitriny ady amin'ny fiainana ady amin'ny sarandalana ady amin'ny jiro sy ny rano ny fitaovan'ny mpianatra sy ny maro hafa tomponantoka amin'ny fanarenana tsy maintsy atao isoroana ny ady an-trano sy ny famonoana eo amin'ny samy malagasy sy ny isam-batan'olona ireo mpampianatra sy mpanabe ireo mpitondra fivavahana ireo ray aman-dreny ara-drazana indrindra ny mpitondra fanjakana mila fijery lavitra sy vahaolana maharitra ny firenena izany hoe vahaolana mamaly ny olana ara-tsosialy ny mponina sy ny lafy ny toe-karena eo amin'ny lafiny politika kosa indray dia tsy maintsy irosona ny fikonan-doha-pirenena araka ny tapaka nandritra ny dinikasa iombonana izay natao androany karakarain'ireo avy amin'ny antoko-panohitra sy ny fikambanana maro ny fanovana ny lalàna mifeny fifidianana noho ny bana nandritra ny ady hevitra teo ihany koa ny fitadiavana vahaolana amin'ny olana ara-toe-karena sy ny fahasahiranana ny vahoaka amin'izao fotoana izao raha tsy mety amin'ny fitondrana ny teny hoe fikonan-doha-pirenena manaiky ny anova ny fiantso izany ny mpanohitra raha ny fanazavana ny la Renefson. Lany nandritra ny tsangatanana izay nataony Jeupizaika nandritra ny siadinikasa iombonana izay natao androany efa tsy maintsy irosona ny fikonan-doha-pirenena ahafahana mijery sy mitondra vahaolana amin'ny toerana ankehitriny. Dia mbola manamafy zay araky ny fanapahan-kevitra zay tapaka teo ny arahany sy ny maro amin'ny antoko rehetrarehetra sy ny mpanday anjara rehetrarehetra ny association fa dia niarana anaiky ny rehetrarehetra fa ilaina ny irosona amin'izany fikonan-doha-pirenena tena izy zany. Izany dia entina manamafy sy ny manohitra tanteraky ny voalazany eo amin'ny sehatra ny eo amin'ny fitondrana milaza fa hoe sehatra hitadiavan'ny mpanao politika sehatra hitadiavan'ny mpanao politika seza fotsiny fikonan-doha nasionaly
disoinay marindrano zany fa ny etaetany rehetrarehetra sy ny fanehonkevitra teo dia nanamafy fa ilainy zany fikonandoam-pirenena zany mba hahafahana mamany ny olany amin'ny fotony izay mahakasiky indrindra zany raha-pifidianana zany ary tsy hijanona amin'izay ihany koa nefa ny lohevitra hodinena ao anatin'izay fa tsy maintsy hodinena mandritra zany fikonandoam-pirenena zany ihany koa ny mahakasiky ny fiaim-pirenena amin'ny ankapobeny na ny lafiny ara-ekônomika na amin'ny lafiny ara-tsosialy. Tsy nahitana solotena avy amin'ny mpanohana ny fitondrana sy ny avy amin'ny fitondrana ny dinikasa iombonana izay natao androany. Saika nahitana ny solotena ny antoko politika maro ny fikambanana ary ny fiarahamonim-pirenena izany. Manoloana ny fanambarana nataon'ny mpitondra teny ny fiadidiana ny Repoblika Omaly amin'ny faneken'izy ireo ny firesahana saingy tsy nisy filazana ny anao ny afikonandoam-pirenena dia toy izao ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny TIM. Ny teny hoe concertation nationale na ny hoe fikaonandoam-pirenena ny manelingelina azy a tsisy olana rehefa vonona ifampiresaka ny ao fitondrana sy ny ambiny a adiakilany zavatra efa tsara zay fa tokony hotsorondrareo hoe vonona izy ifampiresaka tsy ho an'ny fampandrosoana ihany fa tafiditra ao anatin'izany angeny tsy fandripalemany tafiditra ao anatiny ane ny fahasairana ny vahoaka marina hoe rehefa mandroso dia miena fahasairana ny vahoaka tsy vita ny fampiresahana hoe 10 minitra fa ny fikasana eny alohany fampiresahantsika izahay io resahako na tenivony timana ny remdema fa tsy izahay irery natao anatin'izany maniry ny siny zay fikaonandoam-pirenena zay na ovay arak'izay tiavanareo azy ny anarana fa rehefa tena vonona ifampiresaka nareo aprimy le kobay fa ny anareo tsy mihy afa-tsy ny hoe anonga-panjakana mitady seza fitiavakely efa milasy izay fa tsy mila ny seza nareo mandry fifidianana izahay mahagaga nareo ve mpanontany apetraka amin'reto mpitondra ireto dia ny hoe hiandro eo amin'ny fanoherana ianareo voatsapa hoe izao ny tokony ho atao ary nareo nge ho avy eo amin'ny fanoherana ianareo sao dia mieritreritra nareo fa ho mandrakizay. Ny fantsina ny lalàna mifeny fifidianana no isan'ny hinibahana nandritra ny adinikasa izay natao. Misy ihany koa ny sosikevitra hafa izay ianarosiny ireo mpizaika tamin'ny adinikasa. Kely fotsiny moa teo tamin'ny fandraisako fitenenana teo dia ny hoe ity zavatra ity ve sao dia zavatra ho verimaina fotsiny. Efa fantatra amin'ny fitondrana fa sady kamo mijery no kamo miaino dia hoe hoatraizany no mety ho fetran'ilay izy dia ny tsipihanay teo koa moa no hoe par rapport ny hoe fandaminana ny resaka fifidianana sy ny karazana hoe fijerena mipitsopitsony ao amin'ny senisy ny tsy fakasitrahana an'izany dia ny hoe inona moa no tokony akaiky kokoa aloha tsy ny resaka ara-toe-karena sy ny ekônomia izay mampikaikaiky ave aloha no tokony ho heverina zay zany anay no sosikevitra napetrakay satria izahay dia manana ny vina sy nefa programanasa zay napetraky ny gasy leo hoe aleo andeha amin'ny zavatra tena marary ny vahoaka aloha. Raha teny tsy azo tafy no nanao ny dinikasa iombonana ireo antoko mpanohitra sy ny fikambanana maro saika feno mpitandro ny filaminana avokoa fa teny amin'ny Magrobeoririka sy teny Analakely manoloana ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo. Fadingana telo lehibe no tsy maintsy ny rosona amin'ny fampidirana ao anatin'ny teti-bola-panjakana Foibe ny karaman'ireo mpiasa mpandraharaha eny anivon'ny oniversite. Manoloana io, izy fahatarany ny karama ho an'ireo mpiasa ireo araka ny fanazavana avy ao anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fanadidina entiny Henri Florian. Araka ny fampanantenan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny hampidirana ao anatin'ny teti-bola-panjakana Foibe na ny budget général de l'État ny karaman'ireo mpandraharaha hisy fahatarana ny fandraisan'ireo mpiasa mpandraharaha ny karaman'izy ireo amin'ity volana jolay ity araka ny fanazavana azo eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany. Efa nampahafantarana ireo mpandraharaha ray volana lasa moa fa hoisy fahatarana kely ny fahazoana ny karamany volana jolay satria nisy moa ny dingana lehibe ny famadihan'ny karaman'ireo mpandraharaha any amin'ny budget général. Dingana maromaro no tsy maintsy natao na fahana nanatanteraka izany famadihana ho an'ny budget général zay. Voalohany indrindra teo ny fananganana ny chapitre vaovao sy ny décret mifandraika amin'izany. Teo ny fanaovana guichet unique zay nakana ny dossier-ny tsirairay ho famadihana izany karama zany amin'ny budget général. Teo koa ny fiandrasana ny teti-bola nasiam-panovana sy ny lalàna fisokafany sy famaritana fampiazana izany teti-bola nasiam-panovana izany.
manao antsoava amin'ireo mpandraharaha manerana nosy araka izany ny ministera mba hiandry ampitoniana ny fanarahana ireo mpiteboka voalaza ireo. Amin'ny fiandohan'ny volana aogositra ho avy izao no isitraka ny karaman'ireo mpandraharaha voakasika izany, ary aorian'izany kosa dia ho tonga miaraka amin'ny karama ny mpiasam-panjakana rehetra ny karaman'ireo mpiasa-mpandraharaha eny anivon'ny université ireto. Fa manomboka miroborobo eto Madagasikara ny crypto-monnaie na eo aza ny fiantraikan'ny krizy ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena miankina amin'ny fampiasana azy sy ireo mpampiasa azy ny fisitrahana ny tombony. Etsy ankilany sakana tsy velarany eto amintsika hatreto ny tsy sy ny lalàna mikasika azy sy ny tsy fampiny fampafantarana. Nderantsika avetrany fanadihadiana. Tahaka ny sandany vola maro ny ena noho ny krizy ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nateraky ny adiny Ukraine sy Russia, ny antraika amin'ny crypto-monnaie ihany koa ny olana ara-toekarena io. Nisy fianana tamin'ny akabe ny vidin'ny bitcoin raha oharina tamin'ny tany aloha. Ho an'ny crypto trading mada izay vondrona hitambaran'ireo mpisehatra amin'ny crypto-monnaie eto Madagasikara, tsy voatery ho faty antoka no ateraky ny fidinan'ny vidin'ny bitcoin io. Nanomboka tamin'ny novembre 2021 presque nidina daholo ny crypto-monnaie rehetrarehetra, fa tsy ny crypto ihany fa presque ny marché international zany nidina daholo ny cours à peu près zao tamin'ny mois de novembre 2021 eo amin'ny $60,000 eo ny prix ny bitcoin anankiray, fa amin'izao antsika miresaka zao izy eo amin'ny $20,000 eo. Misy fiantraikany izy arakaraka le olona zany misehatra aminazy. Misy karazana hoe fonds d'investissement ohatra, mety possible mety bénéfique ho anazy izy fa mety possible koa iny mety m'impacter anazy satria maromaro zao ny société resaka fintech zao misehatra amin'ny resaka blockchain ny fahita tatoato satria nidina be ny cours ny crypto-monnaie. Le bénéfique plutôt an'le olona mispéculer amin'le marché zany. Na maro aza ny miditra amin'ny crypto-monnaie eto amintsika, azo lazaina fa mbola tara raha oharina amin'ny any ivelany isika. Anton'izay ny tsy fisian'ny lalàna mikasika ny crypto-monnaie, ny tsy fahafantarany maro azy sy ny fampiasana azy amin'ny ankapobeny. Maro ny fanazavana ny tombony amin'ny fidirana amin'ny crypto-monnaie. Tendance zao amin'ny sehatra international aloha miazakazaka ny firenena rehetra zany manao mampiasa le technologie blockchain zany amin'ny famoronana crypto zany par rapport am'le besoin le firenena. Ohatra amin'izany zao ny sinoa efa mampiasa nanomboka tamin'ny 2021 hoe yuan numérique zany anazy ny crypto ampiasaina amin'ny firenena sinoa. Koatran'izay misy firenena roa efa légaliser ny bitcoin ho toy ny devise nationale. Tena avantage zany amin'izy le décentralisé zay tsisy limitina frontière, zany hoe ohatra zao atsika zao mampiasa ariary de limité à Madagascar ohatra raha resaka vola ohatra no ampiasaina le blockchain, fa noho izy le mampiasa an'izay blockchain zay le crypto-monnaie de misokatra amin'ny olona rehetrarehetra zany le zavatra de tsy mila frontière zany Tsaivina tan'ireo nanam-pikasana ampiasa crypto-monnaie ny Banque Vibe Madagasikara tamin'ny fampitam-baovao mikasika ny iariary. Misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fifanantonan'ireo mpisehatra sy ny fanjakana mikasika ny mety ho fiara-miasa momba ny fampiroboroboana ity sehatra ity. Isy ankila ny fiofanana momba ny crypto-monnaie amin'ny volana aogositra ho avy izao. Izay ny mikasika niny fa tonga nanome voninahitra ny lanonam-panokafana namariana ny fa 520 taona ny orenan'ny commune ambanivohitra Andoharina, distrika Andramasina ny olona Rakotondrainy Be Michel. Ankoatra ny famaritana ny tetikasa lavitrezaka, nanome toky ny olona Madagasikara voafito amin'ny faritana Antananarivo tamin'ny anaran'ny antoko MMM fa handray anjara amin'ny fanatsarana ireo sekolim-panjakana ao amin'ny commune. Fanadihadiana ediny Mirana Clara. Nitambatra tamin'ny commune ambanivohitra Sabotsy Ambodromby ny commune Andoharina talohan'ny taona 1970. Tsy totosany fankalazana tamin'ny herintaona noho ny fiboana hoy ny fanazavana. Tao anatin'ny 520 taona na commune azy, ny olona Rakotondrainy Be andriana tenaina no olona Madagasikara voalohany tonga namangy azy ireo raha ny fanazavana. Ankafaliana araka izany ny nandraisan'ireo olom-boafidy sy ny mponina azy tany an-toerana. Tena faly dia faly mihitsy ny tenanay satria hatramin'izay nisy ny commune ity ngamba tsy mbola nisy an'izany hoe sina
commune Andohareny nefa zao zany tonga zany hoe signataire zava-dehibe ho an'ny vahoaka zany ho anay ao anatin'ny mpanatanteraka eto anivon'ny commune zany ny fahatongavan'ny olona manam-boninahitra na atao hoe olo manakata ahafahanay mampita ny etaeta zany aty amin'ny vahoaka atikatra. Anisan'ny nahafaly ny vahoaka ary nahavery mpanantenana an'ity faritra ity satria nisy tamberina ndraikitra izay niresahana tao amin'ny kabary amin'ny fampandrosoana an'ity faritra ity. Etsekila nanambarany olona izay filohan'ny komisiona misahana sosialy eo anivon'ny antenimieran-doolona fa zava-dehibe ho an'ny asa fampandrosoana ny fidinana ifotony mba tena omby ahitana ny zava-misy marina iainan'ny mponina. Mikasika ny lalana indray dia efa tsikaritra moa izy iny fa tamin'ny roa taona lasa zay hoe somary manahirana ihany ny makaty rehefa favaratra ny andro. Tamin'izany fotoana izany dia namboarina ny lalana ny portion tena ratsy ary iverina anatanteraka an'izay alohan'ny faran'ny taona. No amafisy ny filohan'ny komisiona misahana ny sosialy eo anivon'ny antenimieran-doolona fa mitohatra ny fidinana ifotony hijerena ny tantsorika azo entina ho an'ny vondrom-bahoaka sy njara-pahefana. Angoatra izay, nilaza ihany koa izy fa isan'ny tatra izay ho ataony amin'ireo mpifidy vaventy eo amin'ny distrika Natsimdrano ny zoma fadiminy volana aogositra ho avy izao. Raha toka efa nisy ny fifanarana tamin'ireo kooperativa sy ny fitondram-panjakana mikasika ny famerana ny sarandalana amin'ny taxibe, maro amin'ny mpandeha no manohy ny fitarainana noho ny fiakaran'ny sarandalana amin'ny kooperativa maro hatramin'izao. Miompana amin'ny fijerin'ny vahoaka ny fampiakarana ny sarandalana ny fanadihadiana, nototsain'ny agence capsule niaraka tamin'ny Cool TV. Raintsika vetrany. Mety ve raha toka hiakatra ary ho lasa arivo ariary ny sarandalana amin'ny taxibe? Io no fanontanian'ny agence capsule sy ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena 720 taona no miakatra teto Antananarivo ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo Jolay 2024. Ny 2.9 isanjato namaly avokoa fa tsy takatra intsony raha toka lasa arivo ariary ny sarandalana. 9 isanjato nilaza fa mety ny fampiakarana. 5,000 atsaraina ny tolotra ary nilaza kosa ny 2 isanjato fa mety na tsy manatsara ireo tolotra aza ireo taxibe. Taorian'ny tsy fitovikevitra samihafa tamin'ireo tompona kooperativa sy ny mpitondra fanjakana. Amin'izao fotoana izao, saika 900 ariary ny sarandalana amin'ny zotra maro. Mihoatra an'izay kosa ho an'ireo manodidina n'Antananarivo renivohitra. Iray amin'ireo zotra azona fitarainana betsaka hatramin'izao ny zotra B izay nampiatra ny fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary. Zay zao zay telo mianaka ny tena mandeha ohatr'izao. Dia raha telo isan'andro zany mandroso very nefa mavesabesatra ihany le frais. Rehefa mandeha miakatra dia tsisy tapa-dalana izany aty fa dia 700 daholo na aiza miala na aiza. Raha ny tokony izy izany dia tokony tsontsonitra tsony le frais satria nenety efa 700 efa lafiny ny olona rehetrarehetra. Dia tokony enjana tamin'izay satria tamin'izany taloha hoe lalana ratsy nanaovana an'ilay 700 dia tokony hoe tsy nisontra satria ny lalana efa vita. Le toerana tsisy embouteillage akaiky zany raha mihoatra ny hoe ivato sy ohatra izany. Nefa ny lafo be le izy mihoatra ny rehetrarehetra. Ho anay telo mianaka zany zao dia 700 sy 4,000 zany zao aloha mandroso dia ohatr'izay koa no miverina. Raha hoe miampita bus indray mandeha zay moa zany eto 67 mandeha dia ohatr'izay foana zany isan'andro rehefa mianatra ny akeza. Ohatrany tsy zaka aloha ny tena maro 700 makany Ambohimanjaka iny. Zao rehefa mandeha dia miampita bus indroa 25,000 isan'andro zao freko amin'izao. Lasa dépense be mihitsy. Ny ampidina ny sarandalana amin'ny zotra B ho 700 na 800 ariary no angatahin'ny mpandeha raha sy ahivina. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao kosa tahaka ny mikasika ny fambolena champignon, eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka vatra aloha isika. Week-end cadeau du
30 au 31 juillet, achetez un First Premium et gagnez un cadeau Telma Net One Week 2 Go. Vous avez plus de 2h30 d'appels vers Telma et autres opérateurs, 100 SMS, 150 mégas et 2 Go de bonus data utilisables à toute heure. Le tout à seulement 10 milliards. Tapez vite le dièse 322 étoile 91 dièse. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovany Cool TV isika entsika anohizana an'izay tsy maharaka ny isan'ny fiara ampanofaina noho ny fitombon'ireo fianakaviana mitady hanofa fiara amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao. Efa misy mamandrika mialoha ireo fiara na mbola tsy tavaverina eto Antananarivo aza ny ankabeazany. Mirana Clara. Feno hatramin'ny faran'ny volana septambra izao ny famandrihan-toerana raha ny ankamaroan'ireo mpampanofa fiaran'anontanian'ny mpanao gazety androany. Ny fiara Starex izay misy mahazaka hatramin'ny olona 12 isa na 12 plasy sy ny minibus izay mahazaka hatramin'ny 20 olona na 20 plasy no betsaka mpanofa raha ny fanazavan'ireo. Oharina ny tamin'ny herintaona lasa tsy nahitana fiovana ny ofan'ny Starex raha nisy fiakarany kosa ny ofan'ireo minibus sy ny bus raha ny fanazavana. Le pourcentage tsy dia hitako loatra ny tenenanao fa raha taloha izy ohatra ny teo amin'ny 160-180 000 ariary eo amin'ny minibus sy ny bus dia izao izy efa any amin'ny 200-220 000 ariary amin'ny any. Malalaka koa ireo fianakaviana mandeha fiara manokana noho ny ao anatin'ny taxi borosy izay arahana amin'ny daholobe. Na izany aza, ilaina hatrany ny famailona eny an-dalana hialana amin'ireo olon-dratsy raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Tsy mandeha alina izay toko hoe 95% zany fa raha tsy maintsy mandeha alina dia manaraka taxi borosy ialana amin'ilay hoe mety olana eny an-dalana. Ny tena zavatra matetitranga zao teo Brickaville efa somary lamindamina aloha zany le misy miakatra eny ambony tafo mamany entana ohatrohatra zany tsy eno amin'ilay lalana ratsy. Hatreto Mahajanga, Nosy-be, Toliara no toerana be mpisafidy ho an'ireo mpiala sasatra avy eto Antananarivo. Ho an'ny Starex eo anelanelan'ny 5 alina sy 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 7 alina sy 2 hetsy ariary isan'andro ny ofan'ny fiara ka tsy tafiditra ao anatin'io ny solika izay anjaran'ny mpanofa fiara raha ny fanazavana. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia miditra amin'ny fampanarahana ny fenitra ho an'ireo taxi miasa eto Antananarivo renivohitra ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fanohanana ny mpiara-miominantoka hiditra amin'ny digitalisation ny taxi ary hatsaraina ihany koa ny tolotra sy ny fiara ampiasaina. Fanadihadiana entiny Monina Saina. Tahaka ny tetikasa atao amin'ny fanavaozana ireo fiara fitateram-bahoaka, hatsaraina ihany koa ny taxi miasa eto Antananarivo renivohitra, vokatry ny fiara miasa ny commune Antananarivo renivohitra sy ny sehatra tsy miankina. Les plateformes ils relient les clients si taxi. Donc ici client X ou Y zany paye en dessous taxi via l'application là par téléphone et ici tout des bisfades ça zany les taxis les clients zany des aides à la campagne mitazona les projets miaraka amin'ny commune Antananarivo. Avantage pour les taxis de 1 et avantage aussi pour les clients et les zany mettre assuré kokoa zany les olona zany aka taxi rehefa hoe la plateforme ampenalay zany dia zay zany en gros c'est ça zany c'est pour hoe tsy matahotra tsolo le olona misy taxi madio tsy hoe 2 chevaux na 3 chevaux fa hoe misy taxi tsara madio sy manaraka zany. Tsy foana ny taxi efa misy ankehitriny raha ny fanazavana saingy ampiana ireo taxi manaraka ny fenitra. Ny anatsara ny tolotra voalohany indrindra no
tanjonanay. Eo ny fanatsarana ny fiara sy ny fanarahana ny fenitra zany manoloana ny tolotra izay omena an'ireo mpanjifa. Mandeha par kilomètre zany hoe ahafahan'ny mpanjifa mahita mangarahara ny amin'ny vola tokony alohany dia amin'izay mba tsy hisiany vidin'ny dangana sy tsy araka ny tokony ho izy fa arak'izay nambarako teo izay hoe manome fahafapo hatrany an'ireo mpanjifa. Tontosa omaly fifanaova-tsony teo amin'ny IVTC Mobility sy ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny tolotr'ireo taxi miasa eto Antananarivo renivohitra. Asina géolocalisation sy compteur kilométrique ny taxi manana ny licence biométrique mba hisiny ny mangarahara eo amin'ny tolotra omena ny mpanjifa. Azo atao araka izany ny manafatra ny taxi amin'ny antso tarby, mailaka sy ireo tambazotra tserasera isan-karazany. Izany amin'iny fa niavaka ny synode national ny Eglise Katolika tamin'ity taona ity ka ireo mpino no hanao ny tatra amin'ny fiainam-piangonana raha toka evêque synode no nanao izany teo aloha eny amin'ny Écart Saint-François Xavier eny Antaninarenina no nanaovana ny synode. Alefa androma ny tatra izay aravina ao anatin'ny pejy miisa 10 raha ny fanazavana ny la Ranefson. Fiarahanjin'ny olona rehetra tsy ankanavaka no andrasana amin'ny synode national ny katolika izay no tanterahina androany teny amin'ny Écart Antanimena. Fiainona ny mpino rehetra avy amin'ny distrika misy azy tsirairay avy no antony nanaovana izany raha ny fanazavana. Tombony ho an'ny mpino izany antony vahoaka rehetra tsy ankanavaka no atao hoe eglizy. Zany hoe afahan'ny olona milaza ny fahatsapany ny atao hoe fiainam-piangonana zany. Ary zay mihitsy ny tena andrasan'ny papa matoy izy ny angavy zany ty zavatra ty mantsy zavatra tsy mbola fanao mihitsy raha tsy tamin'ity satria zavatra fanao zany amin'ny atao hoe synode ny évêque de ireo évêque atao hoe synodo zany no mandefa zany isaky ny tanàna misy azy zany ohatra eto Madagasikara ohatra zany ny fivondronam-ben'ny évêque de mandefa solotena makany fa tamin'ity tena nalaina mihitsy ny hevitry ny olona isa tokony zany hatrany amin'ny farany de ny tombony zany de ny hoe afahana milaza afahan'ireo ataontsika hoe laïque milaza mihitsy ny fahatsapany atao hoe fiainam-piangonana zany amin'ny fomba malalaka ary tsy sakatsakana mihitsy zay zany zavatra natao amin'ilay izy. Misy ny tatitra izay nataon'ny isaky ny distrika izay naravina tao anatin'ny pejy miisa 10 izany rehetra izany ary alefa any Roma avy eo. Hita ao anatin'ny tatitra hoy ny monseigneur ny mahakasika ny fampianarana izay isan'ny tena mibahana amin'izany eo ihany koa ny resaka fiarahamonina. Iverenantsika kely fa eny Antanimena ilay Écart no resahantsika mikasika ny synode teo fa lafim-baovao hafa kosa indray dia miroaporopo ankehitriny ny famokarana ny champignon na ny olatra eto an-drenivohitra indrindra amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao raha nambaran'ireo mpamboly. Ny champignon izay ahitana otrikaina protéine ary sakafo mahasolo ny hena raha ny fanazavana andeha hoe arahintsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mikasika ny fambolena azy. Vao maraina no manomboka ny fiotazana na ny fangalana ny vokatra champignon ho an'ireo mpamboly eny amin'ny tanàna ny Zabotsinamena. Isan'ny mpisehatra amin'ny fambolena ny champignon tao anatin'ny 10 taona inatao avy tany Chine. Miisa enina ny karazana champignon vokariny, isan'izany ny champignon de Paris, ny parfumie, ny champignon noir ary ny champignon baobab ary ny champignon volamena. Tany Ampiandohana nafatra mycelium karazana masom-boly ho an'ny champignon izy raha ny fanazavana. Taorin'izay niroso tamin'ny famokarana izany tantatoerana amin'izay izy ireo. Voalohany tonga ty Madagasikara misy mivatra entana fa mahita tsaina tsisy champignon fa taloha miasa Sina misy mamboly champignon mampianatra mamboly champignon après samatratra manatrana mamboly Madagasikara. Taloha maka mycelium a Chine zao efa manapotra ty Madagasikara. Maritra enimbolana ny fambolena ny champignon raha ny fanazavana ny tompona andraikitra. 3 volana kosa ny asa fikarakarana ny zezika sy ny mycelium ary 3 volana afaharoa kosa no manomboka miakatra ny vokatra. Anatin'ny serana trano voatokana lavitra ny taratry ny masoandro no ambolena ny champignon. Misy ny dingana araina mandritra ny fanomanana mialony ny fambolena. Ty zao
fandrahoana fikarakarana le champignon entina zany zao ny ilaina dia ato izy ato no nentina aminazy dia ny ao anatin'ity sase ty zany zao a ohatran'ity efa amin'ny sase ohatra zao ty ny atanatin'ity a coton a dia vovokatsaka dia plataramolda zay a no mifangaro atanatin'ity dia rehefa vita izy a dia atao atanatin'ity sase ty amizay dia misy brique ohatra zao maninjy anazy a andrahoana 8 heures zany andrahoana an'ity stérilisena le izy zany andrahoana satria mbola misy microbe ao anatiny dia vonoina le microbe ao anatiny le mbola zezika ny ato anatiny zezika fotsiny mbola tsisy champignon zany ato anatin'ity zezika no manana le fambolena anazy mahasalama ny fihinanana champignon ary misy tombontsoa azo amin'ny otrikaina protéine raha ny fanazavana fa ny mampiavaka anazy amin'ny legioma dia izy misy protéine zany eo an'olona tsy mihinan-kena na voarara tsy hinana hena zany a dia fenony champignon ao zany a zay zavatra ilain'izay maromaro ny sakafo a azo atao amin'ny champignon voalohany a afaka atao laoka izy raha ohatra ianao tsy mihinan-kena dia sautena fotsiny izy endasina amin'ny asiana tongolo eny ao na tongolo gasy dia efa mety faharoa afaka mifangaro amin'ny hena izy a raha mihinana hena ianao atao saosy tsara ny hena dia sasana tsara le champignon dia arotsaka ao mitera-drano izy a fa iny mamasaka anazy fahatelo a afaka atao brochette afaka atao misao afaka atao amin'ny riz cantonné lasopy mandritsina ny iray alina ariary hatramin'ny 5 alina ariary ankehitriny ny kilaon'ny champignon akoatra izany manomboka maro ireo ampisehatra amin'ny fambolena champignon izay miteraka asa hoy ireo tompon'andraikitra taloha zao zay mamboly fotsiny a dia rehefa tonga ny fambolena dia miantso ny manodidina zay a anampy anay amboly amin'izao zay a mampianatra ny olona mamboly champignon fa maninona moa ny olona ny ampianarina mamboly champignon mba asa ho anazy manokana iny araka ny teny le vadiko teo hoe eny amin'ny grande surface ihany misy ny entanay be da be nefa manafatra anay atao Antananarivo fotsiny a ny any Ivato ny any Ambohidratrimo ny any Ambohimanambola ny any Itosy tsy araka anay tsony le izy dia manentana ny olona zany zay a hianatra mamboly champignon hoe isaky ny fokontany a isaky ny région a mba misy mamboly champignon dia mba mivarotra champignon a eo amin'izay toerana misy anazy izy tsy ampy amin'ny filan'ny olona ny vokatra vokarin'izy ireo eny an-toerana amidy eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe ireo vokatra na betsaka ary ireo fangatahana amin'ny faritra maro mampirisika ny olona mamboly ny champignon ihany koa izy ireo antony mbola maro ireo olona no mitady izany mikasika ny fambolena izay hatrany dia ho fampivoarana sy ho fanatsarana ny vokatra nomena fiofanana maimaim-poana ireo tantsapio-piakosikso ao amin'ny komina Ampitatafika ny tsy fampiny fiofanana izay olana goavana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ireo tanora na vita fianarana izay tsy anasany ankamarony Gaetan Andriatsilavo ho fanatsarana ny sehatry ny fiompina akosikso nanolotra fampiofanana maimaim-poana ho an'ireo tantsaha ny komina Ampitatafika maro zava-baovao azo na efa nisehatra tamin'ny fiompiana taonany maro aza izy ireo hoy ireo mpisitraka ny zava-baovao aloha marina hoe tena misy ny hita zany hoe raha ohatra hoe hoanao le tsy nanaraka n'izy tatilo zany a dia zatra n'le fomba taloha fotsiny anao hoe mameako a fa misy nanoro aby hoe zao miprovante ampiasaina dia nataoko fotsiny eo fa rehefa tonga taty ianao a dia mahita mihitsy hoe ay tena ohatra an'izay zany le fanaovana an'liza fa tsy vitan'le hoe tena nanao le nataotao foana taloha tsy ireo tantsaha efa misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany no tokony sitraka fampiofanana tahaka izao tokony ho entanina ny tanora hijery fidiram-bola ho an'ny tenany sy hanomana ny hoaviny ka tsy hiandry famoronana asa avy amin'ny mpitondra fanjakana izay tao lasa fampanantenana fotsiny ihany raha ny fanazavana ny tanora betsaka ny anatra manana fahaizana zany nefa ny araky le nyteneniny tao hoe tena tsy anasa dia ho anahako zany tena famposihana mihitsy mba hanana an'le tanora asa no misafidy an'le hoe tena fanaovana an'le inona moa ty izy le fiofanana ohatra an'izao a mba hananana asa dia tena mety mihitsy n'izy raha ohatra hoe manana tanora manam-pahatonga anao ahitanao an'le tena asa ny anaranao zany dia mba efa mba afaka mihetsika amin'ny tikatra le fiompiany ty anao
fiompiana dia asa mahavelona satria tanànatsika malalaka afaka manao fiompiana fa ny hitako hoe olana fotsiny matetika ho an'ny ankizy dia le fampiofana tsy ampy le teknika tsy misy dia izay no tena antony ilana le fiofanana ohatran'izao. Noho ny tsy fisian'ny asa mirona amin'ny varotra sy ny fambolena ary ny fiompiana ny ankamaroan'ny mponina. Ka noho izany dia tsy maintsy jerena ny sehatra fiompiana sy ny fambolena. Isan'ny tanjona zany amin'ity antsika natao androany ity fampiofanana ireo mpiompy akoho sy koso. Mena traikefa izy mena fampianarana mba ahafahany mampivoatra sy mampiroborobo ny sehatra fiompiana akoho sy koso eto amin'ny tanàna Pitadavaka. Dia ny vahoaka moa zany rahantsika mahita nisany eo maro dia maro tokoa satria liana koa zany ny vahoaka mba hampitombo ny ambanindainy ny ao tokantrano satria izay no sehatra fiarina fiompiana akosokoso dia mba tiahana mafy izy tianana traikefa mba hampitomboana ny asa izay fivelomana anana. Tanjona araka izany ny ananan'ny mponina fiarina mahomby sy mivoatra noho ny fiompiana efa niainana atizay. Mifanindra andalana amin'izany anefa ny fametrahana filaminana, fitadiavana lalam-barotra ka hiteraka ambim-bava hiatrena ireo olana ara-tsosialy isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina. Fa miantso ny tokony andraisan'ny fanjakana fepetra entitra manoloana ny fiparitany zava-mahadomelina eto Madagasikara ireo fivondronana miady amin'izany. Na eo aza ny ezaka ataon'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo fikambanana amin'ny fanentanana sy ny fitsaboana ireo maniry ala amin'izany. Zava-poana rehefa tsy vonona ny fanjakana raha ny fanazavana Onasaina. Mampanana ho avin'ny tanora malagasy raha ny firongatry ny zava-mahadomelina ankehitriny no jerena hoy ny fiarahamonim-pirenena sy ireo fikambanana misehatra amin'ny fanentanana sy fitsaboana ireo olona tafaroboka anatin'izany. Hatreto tsy voafehin'ny tompona andraikitra isan-tokony ny fidiran'ireo zava-mahadomelina mahery vaika eto an-toerana ary tazany potsiny ihany koa ireo karazany hafa. Dia ny zava-mahadomelina tafiditra amin'antsoina hoe sedatif. Io tena enjana indrindra eto Madagasikara satria manomboka hatrany amin'ny ankizy kely mpianatra no mandray an'izy io. Ny voalohany aloha zany dia ny finanan'ny olona an'ity karazana fanafody atao hoe fitsaboana ny aretinifo ity na ny diclofenac, ny ibuprofène izay vidina ohatra mividy bonbon eny amin'ireny épicerie manerana ny elakelan-trano ny hatrany ambanivohitra lavitra indrindra eto Madagasikara. Fanafody izy fa saingy kosa manaraka ny fitsepiky ny dokotera sy ny pharmacie no fihinana azy fa rehefa hohanina ohatra ny hohan'ny finanan'ny olona azy io dia zava-mahadomelina profo mijanona avy hatrany ilay manataina amin'ilay olona dia olona tokony andeha atory zany no mandray an'ireny fanafody aretinifo ireny izay hohan'ny olona ohatra mihina bonbon izy teo tsy mitena hoe tsy azo hohanina fa kosa manaraka ny fitsepiky ny dokotera na ny dentiste ny fampiasana azy ireny. Efa maro ny antony natao manoloana ireo zava-mahadomelina amin'ny endriny maro samihafa izay manimba ny zaza malagasy saingy hatreto tsy nisy ny fandraisana fepetra hoy ny fanazavana. Misy ireo karazana zava-mahadomelina izay tsy fantatry ny maro nefa miparitaka eto amintsika. Dia io manomboka efa tady aparitsika amin'ny raha Madagasikara ny katy. Ireo zany tafiditra anatin'ny zava-mahadomelina ataontsika hoe stimulant. Ankoatra n'ilay sigara sy ilay cocaïne dia misy koa ilay antsoina hoe ecstasy. Ecstasy kosa zao dia manomboka hitantsika mazovana be mana endrika be be misy ny amin'ny ataon'zareo ohatran'ny chocolat, misy ataon'zareo ohatran'ny hoe bonbon, zao ndray rehefa misy ataon'zareo anaty gâteau le izy dia manana endrika be zany ny sokajy-taona rehetra zany indrindra ny tanora ny tena lasibatra amin'izao miteny zao amin'ny fandraisana zava-mahadomelina ka raha tsisy fandraisana andraikitra goavana raisitsika panabe raisitsika pitaiza dia ohatran'ny somary maloka ihany ny atao anatin'ny 30 taona ho avy ho an'ny malagasy. Maro ny tranga hita teto amin'ny firenena izay niteraka korontana vokatry ny fiparitany zava-mahadomelina raha tsy ilaza afa-tsy ny fakanan-keriny herinandro fitsilasa izay ny endrika fanolanana sy ny herisetra aran'ofo isan-karazany ihany koa. Hatreto andrasana ny paikady mazava avy amin'ny fanjakana sy ireo mpiantsehatra amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina manomboka amin'ny fanamafisana ny fanaraha-masony sisitany ary mitohy amin'ny fifehezana ny eto anatiny.
Fa anisany nahafantarana ny tanàna ny Mananjary ny fialan-tsasatra mandritra ny volana aogositra na ny fankalazana ny fety ny 15 août. Somary nangingina izany hetsika izany taona vitsy izay. Nanapa-kevitra ny avy eo anivony fiadidinan'ny tanàna ambony vohitra Mananjary fa melona indray ny lazan'ny tanàna ny Mananjary rehefa tonga io daty io amin'ny alalan'ny festival Pangalana Beach. Efa ao anatin'ny fahavononana tanteraka ny lafiny fikarakarana raha ny fanazavana. Andeha raintsika vetrany ny fanampanazavana. Hamerina n'izay hoe fankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny 15 ny volana aogositra zay. Anatanterana an'izany anefa dia tsy maintsy nitady mpiara-mombonantoka izay mahay sy havanana amin'ny fikarakarana fety aman-danonana goavambe toy itony ka dia ny Pangalana Beach no nanaiky ifanometanana amin'ny fiadinan'ny tanàna amin'ny fankalazana ny 15 ny volana aogositra. Hetsika maro samihafa no tanteraina mandritra ny efatrandro eto atapy-tanàna ny Mananjary. Vonona tanteraka izay namana rehetrarehetra ifanometanana mba hamerenany lazany 15 août amin'ny fahafantaran-tsenany Mananjary ny 15 août zay. Efa nisany na dia tsy ny koragno moa be ny tanàna efa ny resaka foana izay miaraka amin'ny namany reny hoe anatin'ny programa anao an'izay hetsika zay tamin'ity nefa ibe ny tanàna misy zao mitarika dia manentana namany rehetrarehetra izay tokony izay afaka zany ifanometanana amin'ny be ny tanàna zay mba hiverina milaza ny 15 août. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia mirongatra ary mampatahotra ny maro ny variole du singe any Europa sy any Amerika Latine amin'izao fotoana izao. Nitombo indray ny olona fantatra fa mitondra ny tsimikaretina any Espagne raha tsy voaelany no nisy ny namoy ainy vokatry ny variole du singe izay. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Miamparitaka hatrany ilay variole du singe, Brésil, Espagne, isan'ireo toerana arahi maso akaiky amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny Brésil manokana, mahery ny arivo hatreto ny fifindrana voaray raha ny taremarika azo, ary izao nisy ny lavo vokatra izany. Nisy ihany koa ny famoizana aina hita tany Espagne araka ny nambarany tompona andraikitry ny fahasalamana. Valo hatreto ny lavin'ity variole ity maneran-tany hatramin'ny volana Meno makaty ka ninona tamin'ireo no teto Afrika ary izao nisehona tranga izao tany amin'ny kontinanta hafa. Ary efa mananika ny 7 sira ialina nisan'ny olona fantatra fa mitondra ny tsimikaretina. Ity variole ity raha tsy aivina, nandripaka olona tany amin'ny taona 770 ary izao mihamahazo lakika izao indray. Manoloana ny tranga, efa nanao antso fanairana ny eo anivon'ny OMS ary manentana ireo olona marefo iroso amin'ny fanaovam-baksiny. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Filma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.